Trian Jesosy dia asandratoary mivavakintsika. Ray masina tsara indrindra izany an-danitra makasitraka anao izay androany maraina ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra ny amin'ny teny izay efa nalefanao dia misaotra ihany koa ny amin'ny vavolombelona satria te hampahery anay tsirairay avy ianao hoe raha ianao no miasa dia tsisy mahasakana anao ary tsy takatry ny saina ny fahalehibeazanao. Dia makasitraka anao izay na dia ny antom-pivelomanay androany mbola ahafahanay mitsangana indray dia mbola hitsoranay ianao Jesosy. Mbola hitsoranay satria tonga eto amin'ity toerana ity indray izay manao fotoana aminao dia mitenena aminay Jesosy oka ianao tena tsy angina fa anokatra amin'ny masom-panahinay mba hahafahanay mandray izay avy aminao rehetrarehetra ho anay. Makasitraka indrindra Jesosy eo. Fanay masino hatreo feno izao fotoana izao fehezo ny fotoana iray manontolo oka tena hifantoka tsara izay manoloana ny teninao sy ny fanatrehanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony anaovanay izany vavaka izany. Saotra Jesosy eo. Amen. Afaka mahazo toerana tompoko. Andriamanitra dia tsy mba mitovy amin'ny fomba fijerintsika amin'ny fijeriny. Andriamanitra izao arak'ilay fijoroana vavolombelona entiny pasteur Bodito hoe izy izao hoe efa potika daholo ny tao anatiny ny dada rehefa tsy azo atao ninina intsony kanefa rehefa miditra tsehatra Andriamanitra dia mamorona taova-vaovao indray. Izany hoe tsy azo ny sain'olombelona takariny izany fahamarinana izany. Dia nefa ny antsika manompo an'Andriamanitra ohatran'izany. Fa averiko foana hoe rehefa zatra be tsika miaraka amin'i Jesosy dia lasa tsy mahatakatra ny fiasan'Andriamanitra. Fa isan'andro tsika dia tokony tena mametraka amin'ny plasin'Andriamanitra foana. Hoe Jesosy izany dia tena tsoatran'olona, tsoatran'izaniza fa zavatra tena zavatra hafa ngeda be eo amin'ny fiainako mihitsy. Rehefa apetraka tsika eo amin'ny toerana misy azy Andriamanitra dia miasa izy. Ao amin'ny Jaonina 1:20 izao ny 1:20 dia misy tantaran'i Marta sy ry Jesosy sy ry Maria sy ry Lazarosy eo. Dia vakitsika ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy Jaonina 1:20 ny 1:20 ka hatramin'ny 4:20 izao izy ny ten'Andriamanitra hoe ary io Maria tamin'i Jesosy tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao na inona angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy hitsangana ny anadahanao. Fa hoy Maria fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany. Hitanareo misy an'izay limitentsika izay hoe ny olona rehefa maty hozy izy Marta sy Maria dia tsy afaka mitsangana intsony. Dia matoky an'Andriamanitra izay ka fa rehefa haneno trompetra rehefa ho avy ny farany tsy maintsy hitsangana ihany izy. Hitanareo eo amin'ilay hoe voafetra foana tsika. Dia tsika tsy te hiakatra ambony mihitsiny. Hozy izy Jesosy hoe fa androany hozy izy na hiteny aminy raha hoe hitsangana izy dia mitsangana izy. Izany hoe mason'Andriamanitra izany tsy mitovy amin'ny masontsika mihitsiny. Fa itsika mila mahatakatra an'izay fomba fijerin'Andriamanitra izay amin'ny alalan'ny fahatakarana sy ny fanomezantsika plasy azy. Rehefa hozy izy ianao hoe tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao dia mamaly ianao izay teny izay. Teto tena naseho an'i Jesosy mihitsy hoe ny fomba fijery tsy tahaka ny fomba fijerinareo. Indraindray tsika izay mahatonga antsika reraka rehefa eny am-panompoana satria tsika mieritreritra hoe hanompo an'Andriamanitra dia mahazo an'izao dia indraindray tsy azo tsika ilay izy satria tsy tahaka ny fijerintsika ny fijerin'Andriamanitra dia reraka tsika. Dia izao ve? Fa misy olona teto izao tena hozy izy ry zareo hoe Marta sy Maria eny tsy manina fa raha ohatra ary izy ka tsy hitsangana izao fa satria tsy possible izany. Fa amin'ny fitsanganany tena maty kosa izy mba mitsangana satria namanao hatreo ny limitiny zareo. Dia hozy izy Jesosy hoe ka na zao dia izao raha hiteny aminy mitsangana dia mitsangana izy. Amen. Dia ohatran'izany koa ilay tantara ao amin'ny Jaonina 2:2 mbola averiko foana. Misy fotoana Andriamanitra miasa amin'ilay tsy takatry ny saintsika iny. Fa tsika mila maharaka sy mahatakatra tsara fotsiny hoe ohatran'iza loatra izao Andriamanitra ivavahantsika izao. Indraindray tsika mandeha anjambany fotsiny. Ndao dia lasa ary indray hono. Ary hono misy ositra kokoa. Ary matanjatanjaka kokoa fa ohatran'ny voafiangonana voaforona izy io. Tsy be olona be, matoa be olona dia mety ao ngamba ny tena izy.
Ary indraindray ny fiarahantsika amin'Andriamanitra apetrakintsika amin'ny zavatra ohatran'izany fa tsy tena hoe Jesosy za nge tena manomponao, za nge tena tia anao e. Nisy toriteny paster zay tany fianaratsoa hoe andao hifaninana ozy izy, hifaninana ninona, hifaninana ity an Jesosy. Fa rehefa tena lalipaka ao anatinao fitiavanao an'Andriamanitra dia ninona resaka momba an'Andriamanitra dia tianao daholo. Teto zavatra fandray ny zavatra anseho. Ozy izy Maria hoe tsy manana divay zareo fa mba manaova hanina kely aloha. Dia ozy izy Jesosy hoe mbola tsy tonga ny fotoako. Dia ny olona zao raha vao miteny hoe tsisy, na tsisy vary na tsisy loha, dia ny ao anatin'ny sainy na zay mangataka, na zay hoe manam-bola dia mividy. Dia tena zay nge fa ahoana? Zay nge tsy manam-bola e. Fa maninona tsy manam-bola hividanana an'ilay divay, tsy manam-bola hividanana vary, fa adininy hoe Andriamanitra ny afaka mamadika ny rano tonga divay. Zareo zao tonga ny mason'Andriamanitra zao tonga dia tsy hoe ao fa ho asiako vola ny anaty tananao, ny ampelantananao. Raha ny andrasan'ny olona zao dia izay. Tena mena vola dia atao an'izao dia amin'izay afaka manao an'izao. Fa izy Jesosy divay ny ilaina, ilay rano fotsiny ny avadika divay dia vita. Ohatran'izany ny fomba an'Andriamanitra. Rehefa miresaka hoe jus de raisin na divay izany dia tsisy. Dia ny Jesosy ny fomba fijeriny dia izao feno rano fotsiny ny siny. Dia feno izay. Fa maninona moa tsy ilay rano tetsy avelany fotsiny na taiza? Inona ny dika izany hoe feno rano ny siny? Fa naninona izy nanao an'izay? Zavatra tetavin'i Jesosy amintsika dia izao fatakarana fotsiny. Rehefa ao ny fatakarana, inona ny lazain'i Jesosy dia inona ny nataoko? Rehefa miaina amin'izay zavatra izay tsika dia mahita vokatra hafahafa. Teto izao Jesosy dia nametraka hoe tsy mila mividy. Fa izao andana fotsiny feno rano fotsiny ireo siny ireo. Dia rehefa feno hatramin'ny molona ozy izy tena feno izy ka hatramin'ny farany dia izao ndana tovozy amin'izay. Eo amin'ny fiainana rehavana misy foana ny direktiva mila arahana. Indraindray tsy azonao sara tsaina hoe za ve anaty tsara rano mangatsiaka eo amin'ny gouvernoura ohatra na hoe eo amin'ny président. Tsy ao viva fa rano mangatsiaka nalaina tamin'ny barika. Eo indrindratsika izao. Indraindray tsika eo amin'ilay toerana misy atsika io. Ohatrany hoe tsy te handroso izany tsika hoe ahoana no mbola atokisako an'Andriamanitra ihany. Amin'ity kamitranga ny fiainako ity na raha izao ny lazain'ny tenin'Andriamanitra na izao ny nampitondra ny mpanompon'Andriamanitra ny lazain'ny Jesosy dia ahoana ny anekeko an'izany. Ohatran'izay mihitsy ilay teo amin'ilay mitondra an'ilay rano ilay izy mbola tsy mivadika aloha teo ny eo. Tsy tonga dia hoe divay be tena tonga dia mipoapoaka be mihitsy fa ilay rano ozy izy andana ho eto ary. Eo amin'izay raha mipetraka ilay tena hoe iza ilay tena matoky an'i Jesosy. Ndraisin'ilay olona ilay izy dia noentiny. Dia nameny an'ilay teny aloha teny ala fisaratsiana hoe président anao ohatra hoe président Andry Rajoelina ohatra. Dia iny ianao dia tsy nitondra ho viva mihidy kaste. Fa rano avy any amin'ny paopy nalainao dia nentinao sotro rano ianao. Enjakenjany angely izy fa ohatrany hoe tantaraina dia mora. Fa izao ho an'ny olona izay matoky an'Andriamanitra ihany no mahita ny fiasan'Andriamanitra. Dia izao tsy nametraka fanontaniana ireo mpanompo ireo fa nanaraka izay nitenenin'i Maria hoe atao fotsiny izay ataonareo. Iny ilay mpanompon'Andriamanitra miteny iny. Iny Maria iny hoe inona izao nareo vehivavy maneke fotsiny. Ianao nefa tena hoe za kosa tsy nanatra raha mangatsiaka any amin'ny président izany. Iny ngely izy e. Iny ilay fanekena tetavin'Andriamanitra. Ilay oron'ilay zavatra iainanao ilay hitanao raha fombanao dia izao hoe rehefa misy divay fotsiny dia aleo vidiana. Fa izy Andriamanitra hoe ilay rano andana tero eny aloha. Tsy hoe eo ny eo dia tonga dia azonao daholo izay tetavinao. Aiza ny fankatoavana? Aiza ny fanekena? Ndraindraiky antsika ohatrany mametsina an'Andriamanitra isan-tsegondy izany ao an-trano ao. Maninona Jesosy n'izao? Fa nefa tsika tsy mety mankatoa an'i Jesosy mihitsiny. Fa tsy maintsy manakolazaina foana. Teto Jesosy dia mila olona ohatran'izany. Izay no nahatonga Maria tonga dia hoe nanasiaka ary Jesosy ny teny taminy. Dia efa fantatry Maria ny toetran'i Jesosy. Dia hoy izy Maria tamin'ilay izao atao fotsiny izay asainy ataonareo. Hitanareo ao ambadiky ny fanekentsika
izay asain'Andriamanitra ataontsika dia misy zavatra miova be dia be ao. Eritrereto hoe faneken'olona mpanompo namadika an'ilay rano tonga divay. Satria fankatoavana no nampiasaina teo. Tsy niteny amin'ny teny tsy fantatra be Jesosy teo. Hoe zao tonga dia miova aingana zao dia izao ny rano. Fa izao niteny tamin'ilay mpanompo izy hoe andana hozy izy. Feno rano fotsiny io dia tovozy any amin'izay. Tsy Jesosy no nanao an'ilay izy. Fa ilay mpanompo no nasaina nanao an'ilay izy. Fa Jesosy niteny fotsiny. Androany raha mety efa any aminao ny ten'Andriamanitra. Amin'ireo ten'Andriamanitra be dia be nyrenesinao, inona tamin'ireo no nankatoavinao. Fa sao dia miandry an'izay fankatoavana izay. Ilay fankatoavana inge matoa katoavana zavatra sarotra. Ilay fankatoavana tsy natao hoe fankatoavana izy raha ohatra ka zavatra tsotra. Fa matetika natao hoe mankatoava ho satria sarotra kena ilay izy. Nefa ny ao anatin'izay zavatra izay no anaovan'Andriamanitra ny fiasany eo amin'ny fiainantsika. Teto Jesosy dia niala tamin'ny fahalalantsika hoe rano ve hivadika divay tokony mividy dia izay izao no mety. Matetika ianao te hamany olanao amin'ny eritreritra ao foana dia izay mahatonga an'ilay izy tsy mety. Rehefa tojo ny olona izay moa fitenin'ny pasitera matetika rehefa alefa tena oksizena sy ny tariny rehetrarehetra dia anetsaina any izay hoe raha hatsanganao eto Jesosy dia hivavaka amin'izay. Fa rehefa mbola eo amin'ny heriny sy ohatran'izany dia mbola mandeha tendeha amin'ny fahalalana foana. Hoe za mahany olako amin'ny fisainako. Dia izay mahatonga ny olona lasa diso fanantenana, reraka eny am-panidinana eny satria manino izy te hamany olana rery foana. Fa andonge andramany apetraka eo tongotra Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Dia izao miandry an'i Jesosy mba hiasa dia tsy hoe miandry fotsiny. Eto dia miandry ianao eto fa inona no nasainy nataonao? Raha miteny izy izao hoe nareo lehilahy ohatra tiava amin'ny vadinareo, tena nampiasainao ve izay zavatra izay? Tena niainanao ve izay zavatra izay? Raha miteny izy izao hoe ho an'ny zanaka manajany ray sy ny reninao, be dia be nge ny olona. Tsy tonga any amin'ilay anjara voatendry mba nieritreretiny hatongavana satria nisy tsy fanekena betabeta ao. Alaivo sara tsaina hoe teo ampanivozana an'ilay rano ilay mpanompo dia nariny vilalana ry zareo. Ndao terina eny ampanasa lamba fa ohatrany tao tsy mety. Dia ohatr'izay nge ilay ataontsika. Fantatritsika ilay izy hoe raha vao hanovo an'ity rano ity dia ateriko any amin'izay nasain'i Jesosy natao dia ho tafita nge hivadika divay nge ilay rano e. Fa be dia be ny arian'ny fisainana eny am-pandehanana satria izao eny am-panidinana izao mandeha ihany. Mahafantatra an'Andriamanitra fa izao very ny fisainany. Te handeha amin'ny fisainany foana hoe izao rangahy tiako hitondrako ny fiainako. Za rangahy tsy maintsy manao izao dia izao au lieu dia hoentiny eny amin'ilay nirahan'i Jesosy ilay rano dia mivoaka izy toy alao fa mampalahelo mpanasa lamba fa alao ateriny. Dia tsisy divay vadika teo. Dia izay tiako tenenina hoe be dia be ny olona. Andriamanitra efa miandry azy any amin'ny fisandratany fa izy absent. Satria vilalana izy. Dia teny aminao hoe rehefa niteny Jesosy hoe atero eny amin'izay ilay izy dia ny anjarantsika miainga fotsiny tsika dia hoentintsika eny ilay izy dia mandehantsika. Eny ny atao hoe vokatra. Eny ny atao hoe rano mivadika divay. Amen. Zareo tsara rehefa niteny Marta hoe fantatro ihany ozy izy fa hitsangana amin'ny fitsanganan'ny maty izy amin'ny andro farany. Tena lôjika ny teneniny hoe raha ho avy Jesosy dia hitsangana. Kanefa ny Jesosy te hiteny amin'ny Marta hoe Marta, andao ianao mifantoka. Fa raha mifantoka amiko ianao na zao dia zao raha hiteny amin'ny Lazarosy hoe mitsangana dia mitsangana. Nataon'i Jesosy moa ilay izy. Tsy haiko hoe inona maty eo amin'ny fiainanao eritreretinao fa tena efa tsy mety tsony mihitsy. Fa ao anatin'ny fankatoavana ny Andriamanitra miasa. Tsy ao anatin'ny hoe fieritreretanao be na fisainanao be hoe zarangaha zao ny hitondrako ny fiainako tia ny ataoko dia tia miranty ajanony daholo izany kaja rehetrarehetra izany. Fa ny zavatra tokony mahasoa antsika izao dia izao Jesosy ahoana ny ataoko akatoanao. Hoeto any amin'ny fankatoavanao tsy hoe tanjona hita vokatra fa hatramin'ny hahitanao. Amen. Izay mankatoan'Andriamanitra any ange mahita azy. Tsika nefa no aiza ary tsika. Nisy fotoana tena
resaka za mihitsy izay mivady hoe ka nao inona ary tezitra ianao dia naonao foana ve dia ho ay zary ianao nefany ianao nge tsy afaka andeha hiteny hoe za hitolo tena ho veriny amin'ny afo be fa fantatrao izay fahamarinana izay ianao nefa manana fandriana fa raha ho avy Jesosy dia hitsena azy eny amin'ny raha olanitra dia ahoana ary manina raha tomboka dian'izao manina raha tomboka dian'izao Jesosy andeha hianatra hoentiko amin'izay ty tenako ty hakatoanao fa manina ianao variana makatoa ny tenanao fa tsy makatoa an'Andriamanitra tsika ne mahay makatoa fa izay tiantsika katoavana rehefa miteny ny tenanao hoe mangary amin'izay dia mangarika amin'ny masonao dia ianao ihany ny enonao rehefa miteny ianao hoe izao atao dia iny ihany ny ataonao fa vitsy ny olona tena hoe inona ny tenenin' Jesosy dia izay no ataoko teto izao reto olona reto dia vao niteny Jesosy tsara fa vao niteny Jesosy hoe andana ataovy an'izao dia nanao ry zareo dia jereo fa nahita vokatra ry zareo dia io tsy indray mandeha fa nahatramin'ny maty eny ozy manina tsy Jesosy no mibata an'ilay rangolahy any ihany i Lazarosy ozy izay ndana kakisa no vatozy satria maninona tsy miasa mihitsy n'ilay izy raha vao tsy miasa ianao mila mandeha manokatra an'ilay izy fa niteny efa nitenenin' Jesosy izany hoe momba ny lakile amin'ny fiainanao rehetrarehetra rehefa navoaka an' Jesosy teo am-bavany daholo fa ianao mila miainga manatanteraka an'ilay izy amen tsy mitovy ny ao anatintsika sy ny ao anatin'i Jesosy tsy mitovy ny tao anatin'ny Marta sy Jesosy matetika ianao teanao izay mety iza moa ny olona tsy teanao izay mety eo amin'ny fiainany voaka maraina ny ray mpianakaviana ny rem-pianakaviana mandeha mitady izay atsono tiakonany fa misy zavatra ray adininy hoe amin'ny fotoana kay tena makatoan' Jesosy vao maika tena ambinina ny akonako fa mbola mieritreritra hoe ala miasa aloha avanto zao aloha dia indraindray jereo fa rehefa ny anam-piasana na ny reny tsy maintsy reglo tsara mihitsy ianao na inona toetranao na inona ka miteny lehibe anao hoe mangina dia mangina ianao tianeny eto raha olona efa te hiala amin'ny asany izany fa tsisy mihitsy hoe miteny ho ny lehibe ny patron ampiasana ianao petra ianao za tsy hipetraka raha ngaty tsy haiko nareo raha tsisy olanao izany satria maninona maty very karamako dia mangina ianao ay izany kay mahay mangina ihany ay kay mahay makatoa ihany rehefa tenena ianao na tsy amin'ny leranao zao mila anao tonga maraina to ampiasana raha pitso bitra firma anao amin'ny vala amin'ny fito ianao ny ilaiko tonga eto raha tianao ny asanao tsy maintsy tonga ianao mivavaka ny azonao tao hoe Jesosy evangio mihitsy ilay patroba tena hiteny amiko hoe tena tongavandray amin'ny vala izay ny azonao tao fa ny ankoatr'izay tsy maintsy mandeha ianao dia alay fisaraitsaina nge nefa ny Jesosy ilay amadika ny rano tonga divay eo amin'ny fiainanao sarotra be manaiky azy fa rehefa ny hita maso ny olona rehetrarehetra mahay makatoa daholo mahay manaiky daholo fa izy mahay manaiky an'izay tiany ekena fa vitsy ny tena anaiky an'izay tsy tiany ekena izy ny tsy tiany ekena Jesosy teto mafy be ilay izy tena azoko mihitsiny rano mangatsiaka no aterinao eny amin'ny olona lehibe amin'io fa tsy hoe zazakely mpangatakely fa zao rehefa Jesosy no miteny dia tsy maintsy mandeha teny amintsika androany hoe lakile amin'ny fiainantsika nge eo amintsika ihany ny fahombiazantsika eo amintsika ihany aza variana mametsy ny olona foana indraindray iny ny gafy atany ampiasana ringena ny mba ny fiainako hoe fa ny toetranao amboarika fa ao anatin'ny toetranao rehefa ny olona mety amin'Andriamanitra tsisy ninninina azony olona kitiany izany ianona ngesaka lasa vadiko fa nygafiny ihany matoa ianao tsy nalay vady dia tsy tiana ianao izany izay fotsiny fa tsisy an'izany mihitsy hoe ka ny antoniny ny soparany ry nasopatrininy io nasopatraiza rehefa iny dia fa zay izany dia izay ny tiako tenenina antsika hoe aza manankina ny zavatra amin'ny fahaizanao tsy ny fahaizantsika no mitondra antsika ny amin'ny destination tiantsika tongavana fa mifankatoavantsika n'Andriamanitra fankatoavantsika n'Andriamanitra ny famonoantsika ny titenantsika ty hoe zao ninona ota ratsy asain'ity tenako ty ataoko dia tsy manao aleoko manaiky an'Andriamanitra fa misy olona ne tena ohatrany hoe fomba fiteny tsy laitra mibala amin'ny fananarana
Natory-teny tototra rivo, natory-teny maraina, tsy miova zany. Dia teny amintsika hoe fotoana izao hitodiantsika mba hijerevantsika ny tenantsika. Hoe atraiza ny fankatoavako anao Jesosy. Za te ahita an'ilay rano hivadika ho divay eo amin'ny fiainako. Ahoana ny tokony ataoko Jesosy? Jesosy tsy niteny hoe manaova an'izao na manaova an'ity, fa niteneny mankatoava fotsiny. Maria efa nalala ny toetran'i Jesosy Maria, dia jereo fa mafy be nge ny tenin'i Jesosy tamin'i Maria. Raha vehivavy ozy izy fa tsy manatony hoe neny akory. Mbola tsy tonga ny fotoana, azo atao nge miteny moramora. Gina aloha. Any tranontsika sindry miresaka. Tokony izay dia hita mihitsy ny Jesosy tena olona malemy fanahy. Fa teto tena niteny mihitsy ny Jesosy. Tsy mahazo mibaiko an' Jesosy. Dia faharoa manarakarak'izay mangina tsara aloha rehefa ohatran'izay. Amen. Dia izao ny zavatra nitranga, tsy tezitry Maria. Satria efa fantatry Maria hoe tadidiko ara ilay tsisy anina tao an-trano, tadidiko ara ilay ohatran'izao. Hitanareo, tsika indray tsy maintsy mandalo fizahanttoetra, mandalo fakapanahy, tsy maintsy mandalo brisement, tsy maintsy. Fa izao, ohatry ny ahoana mifetraikany. Ny ahitana hoe naresy ianao dia arakaraka ny fankataovanao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Nandalondalo Maria satria teo mason'olona koa ilay izy. Misy olona manko mametraka ny olona hoe ny anahy zaza teniteneny eo mason'olona, ny anahy reto ny fisedrana tiako hitondrana anahy. Dia neny Maria zao tena tonga dia teo mason'ny rehetrarehetra mihitsy. Nahazo ny direkta. Fa izao tsy tezitra izy satria fatan'ilay olona miteny azy. Fatany tsara ilay zavatra izy eo, dia izay ilay tiako hatongavana hatramin'ny voalohany hoe fantaro hoe iza moa Jesosy. Mety mafy ny tenin'i Jesosy aminao, mety tsy ao anatin'ny sainao ilay izy fa izao mankatoava fotsiny. Ankatoava fotsiny izay lazain'Andriamanitra, fa ny fankatoavana hoentinao ihany mitondra fandresena ho anao. Amen. Azonao an-tsaina ve izany toetran'Andriamanitra izany? Nefa zaraina foana ity hoe ny vovoka izay tsy ilainao ary. Inona nataon'Andriamanitra ianao? Naka vovoka izy dia nasiany fofona aina. Dia lasa olona. Dia lasa olona ilaina. Nefa any amin'ny fomban'Andriamanitra tsy tokony hisy olona namban'ny tenan'izany intsony. Hoe za nge tsinitsinina e. Za nge izao hoe fa eritrereto ianao ve dia ininona mihoatra ny vovoka? Fa rehefa Andriamanitra ny te hiasa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, nalainy ny vovoka dia nasiany fofona aina dia lasa olona. Dia ianao izao tezitra raha teneniko hoe mangina ry vovoka. Satria vovoka kosa ve? Nefa izay ilay fahamarinana. Amen. Ndaontsika hianatra. Ndaontsika hianatra hoe Jesosy inona ny teninao tsy ankatoaviko? Fa mba hianatra mba hanaiky an'izany teny izany. Amen. Te hampatsiaro anao Andriamanitra hoe afaka miasa izy na amin'izay tsy takatry ny sainao azy, fa andao hifantoka fotsiny. Raha izy izay mbola tsy nandraisanao ny teny, ohatry ny ahoana ny fiatefan'ny teny. Tsika ve rehefa avy mihaino tenin'Andriamanitra dia averintsika enona ilay izy dia alaintsika amin'ny stily ohatray inona iny noty alainao iny, midika inona iny. Tsika ne tokony maka noty. Dia inona ny dia rehefa tonga any an-trano dia lisy teo tsara mihitsy teto ny teny izy fa mora tezitra tena mbola aoka i. Dia tonga dia mivavaka ianao eo anatin'ilay izy Jesosy tena izao ilay fatezerana atao anatiko soloiko fifaliana amin'izay. Dia avoakanao ilay fatezerana dia raisinao izay ilay hoe minana ny tenin'Andriamanitra. Fa sao tsy azontsika koa ilay izy indraindray. Rehefa eo anatin'ireny fianonan'ny tenin'Andriamanitra iainanao hoe inona izao ny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra izao zaka tena tsy mankatoa mihitsy na mamanay ara tsy ankatoaviko ahoana moa nanakaiky an'i Jesosy. Na tatanay ara ataoko tsinitsinina na zokinay na zandrinay. Mila ianao mandinika an'izany zavatra izany hoe ahoana izany ny iainanao an'izany fankatoavana izany. Lalinina tsara nge izany e. Dinihana tsara ny tenin'Andriamanitra, hohanina ozy izy jonina izay. Rehefa niditra teo ambavako ilay izy mamy. Tsika ilay memeto. Tena zany mihitsy Jesosy. Tahina velona be mihitsy ianao. Amen fifaliana re izao. Fa rehefa tafiditra tao anatin'ny kibo dia naninona ozy izy? Mangidy. Satria hampiatra an'ilay izy amin'izay. Hamadika an'ilay rano tonga divay mankony amin'izay mankony rehefa avy eo. Inona ny atao voalohany? Fankatoavana.
mila ianao mandinika an'izany isan'andro mba tsy ho lany fotoana fotsiny. Hoe Jesosy ahoana moa zao fifandraisako amin'ny vadiko? Efa marina fa makaleo anahy mihitsy mamonjy an'io sekoly io. Le nareo vehivavy manekesy zay indray zao tsy maintsy andeha ao manko. Dia ao anatin'izay zavatra izay raisinao ilay teny. Dia eny za kosa anie tena mbola tsy manaiky. Tena marina nge zany maninona misy zavatra tsy mety tanteraka mihitsy eo amin'ny fiainanao nefa possible ny hatanteraka an'ilay izy ka za nge tsy mankatoa mihitsy. Nen Jesosy rano aza nakatony teo ny vadika divay, za nefa mbola tsy zany. Fa tena mbola possible ilay zavatra tokony hatongavako any amin'ilay tiako hatongavana. Fa maninona tsy tanteraka ilay izy satria maninona tsy isy fankatoavana mihitsy hoe za Jesosy. Misy fotoantsika mba mamorona miresaka amin'Andriamanitra. Tsika tia miresaka be. Indraindray tena mahazo tombo mihitsy telo masiny rehetrarehetra. Satria tu rappelle rehetrarehetra to eo foana resaka. Fa indraindray miresaka amin'Andriamanitra adinontsika. Adinontsika hoe Jesosy ahoana moa zany izao? Raha ho avy tokoa ianao fa maninona izany miady amin'olona foana. Fa maninona ny olona vao mietsika fotsiny dia fa hafa ny fijeriko azy. Lazainao fa tsy tianao daholo ny olona. Lazainao tena azoko mihitsy za koa raha moa tsy tia anahy. Indraindraiky antsika mila mandinika izany raha tianao ianao dia tsy entinao arianao any ambany any. Fa raha tianao ianao dia hoentinao miaraka amin'ny Jesosy any ambony rehefa tonga izy. Dia izay ilay izy hoe tiavany namanao tahaka an'iza hozy izy ny tenanao. Ianao mila mandiny tena tsy azafantoka amin'ny olona ny hoavinao. Mety manotezitra aminao ny olona avy aloha izy tezitra any. Tsy maninona fa aloha izany. Fa ianao fotsiny aza vela ho tezitra aminao Jesosy. Voalohany indrindra raha tiniantsika ny Jaona toko faharoa. Jaona toko faharoa dia amin'ny anaran'i Jesosy Jaona toko faharoa izy ny ten'Andriamanitra hoe ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalaina ao amin'ny fampakaram-bady. Tombony nananan'ity fampakaram-bady ity dia izao nanasan'i Jesosy ry zareo. Ny inviteny Jesosy tao amin'ilay fety mba invité eo amin'ny fiainanao foana Jesosy. Naiza naiza misy anao na vao maraina na atoandro na hariva asao foana izy Jesosy manasa anao hiaraka amiko indray. Andaontsika sy ianao hiaraka dia ho hitanao fa tsy tenteny foana ianao. Ho hitanao fa manomboka hafa ny fomba fijerinao, fiatrianao ny journée-nao rehefa ohatra ka manasa an'i Jesosy ianao. Teto nanasa an'i Jesosy ity fampakaram-bady ity dia mifafambaraka aloha ny very voalohany. Satria efa saika hafabaraka ry zareo satria manasa olona nefa tsy ampy ilay zavatra. Dia indrindra teny amin'ny lehibe mihitsy tsy nahazo ninina. Dia izao nefany noho ny fanasanan'i Jesosy tao dia jereo fa Jesosy teo dia tsy isy fafambaraka tafapetraka izany. Dia teny amintsika hoe isan'andro asao amin'ny fiainanao foana Jesosy. Mety misy fakapanahy mety tsy laitranao tena tsy vita mihitsy. Fa izao atsoy Jesosy fa tsy isy Jesosy miteny ratsy izany. Ka sangely miteny ratsy tena tsy afaka amiko mihitsy. Asao fotsiny Jesosy dia avelao izy dia ho hitanao tsara fa taiza ianao no nahita Jesosy miteny ratsy. Taiza ianao no nahita Jesosy nandeha nijangajanga. Taiza ianao no nahita Jesosy mifosa olona. Tsisy an'izany fa Jesosy dia Jesosy iny izy. Fa ny olana itsika mila miady amin'izany zavatra izany. Hoe Jesosy ity fakapanahy ity tsy tiako nefa iainako foana fa izao asaiko ianao hiaraka amiko. Jesosy miaraka tsika. Io fa tady andeha hivoaka indray ilay vava hiteniteny foana. Jesosy za tena nateraka nambara ny fahatsarahnao. Mila miady ianao. Tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa hozy izy ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana ary mandrombaka azy amin'ny kery fa tsy hoe tia eto Jesosy dia izay tianao atao amiko fa te hiala ihany fa hito mila ianao no mitsangana manraraka an'ilay rano manaiky izay lazain'Andriamanitra dia izay mitondra valiny eo amin'ny fiainanao. Betsaka ny olona manasa an'i Jesosy eo amin'ny fiainany fa tsy manao izay asainy atao akory. Betsaka ny tokantrano milaza fa manana an'i Jesosy na ny lahy na ny vavy na ny zanaka ny olona rehetrarehetra fa tsy manao izay asain'i Jesosy atao akory. Maika amintsika mihitsy ny teny hoe izay kristianina nefa tsy mankatoa akory. Ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika voalohany dia izao mankatoavan'Andriamanitra. Akatoavy ny ten'Andriamanitra, akatoavy ny sitrapon'Andriamanitra. Jereo tsara fa raha izaho manaiky ny vadiko tsy izy loatra ny akeko fa Jesosy ilay ny teny.
Mapetsaka ny olona ny diso za kosa dia anaiky izay ataony io. Izy anie tena mandreraka be. Ohatrany hoe ianao zany akatony ray aman-dreny ve dia ataony zareo fanao ilay izy. Teny aminao fa zao raha makatoa ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy ilay olona nanaovanao an'ilay izy, akory ny nanaovanao an'ilay izy, fa ilay Jesosy miteny ny ankatoavinao. Jesosy no omenao voninahitra. Raha misy olona zao miteny ohatra hoe miteny ny tenin'Andriamanitra hoe asa mandainga ianao ndany ianao mifona amin'ry olona ry ohatra. Dia zanao za kosa hoe dia mifona amin'io, io mihitsy anie nanao ratsy ahy. Dia ny ao anatinao voalohany dia zao za zany zao ny resy. Za zany zao ny mezan'ny olona. Adininao hoe tsy ilay olona ngeny manomenao tenao amin'io fa ilay tenin'Andriamanitra no ankatoavinao. Dia izay mahatonga ny kristianina be dia be diso hoe milaza fa miaraka amin'ny Jesosy nefa tsy mankatoa izay lazain'i Jesosy akory. Dia lasa tsy mahita sy tsy misitraka amin'ny fahasoavana ny manin'Andriamanitra, noho ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra dia miaina eny ihany aloha. Mety ny zavatra rehetra mandeha eny. Zany izao ety izao. Fa ilay tena hoe fifaliana isan'andro miaraka amin'ny Jesosy tsy ampy. Rehefa vokely voadona indray aloha Jesosy ty indray mpanomponao, ty ilay maditranao. Dia eny ary ozy Jesosy dia verina indray rehefa avy eo dia iny fa hitanareo ilay manao ilay retour ireny. Izay ilay hoe aza dia tian'ireny afindrafindrao ireny loatra. Mandroso dia miembotra dia mandroso dia miembotra satria maninona tsy ao tsara. Dia ataonao ohatrany afindrafindrao koa ny fiainam-panahinao. Androany aloha manaiky an'i Jesosy satria narary teo. Tezitra tamiko ny vadiko saika nisaraka izay mivady. Dia manaiky an'i Jesosy aloha amin'iny satria izay. Dia rehefa metimety indray, miembotrembotra indray aloha izay tiako indray lany fotoana angentsika. Lany fotoana ho Dia mariazy teo sofa nanasan'i Jesosy dia tsy nisy ny fahambaraka. Ny faharoa mila lazaina tononona izay zavatra ilainao. Amin'ny Jaona toko faharoa ny 7 dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa lany ny divay dia ozy ny renin'i Jesosy taminy tsy manana divay izy. Mila divay izy zany ny dikany. Mila tsika milaza an'i Jesosy amin'izay tsy ampy eo amin'ny fiainantsika. Ohatra hoe tsy mahay mizara sy fitiavana izy. Tsy ampy mihaino ny hafa izy fa te hiainao anazy foana. Tsy ampy famelan-keloka. Tsy ampy fandeferana. Dia miasa Andriamanitra. Fa indraindray ianao ny defaut-an'ny olona hitanao foana dia ilay olona miova. Fa ianao tsy miova mihitsy. Iny nge ratsy toetra iny Dia ozy Jesosy, ao fa amena fahatsara-toetra izy izany. Fa ianao tsy hitanao mihitsy ilay tsy ampy aminao. Militsika tena mikeo za nge tena zao za nge tsy ampy fitiavana za tia tena. Nisy fotoana moa nisy toriten'ny paster izay satsaika izy eto amin'ity fitondrona vavolombelona ity azo isaina amin'ny ratsan-tanana za mba miteny izany za nge ratsy saina be mihitsy fa niova zao. Fa indraindray eny tsy antsika aloha androany. Fa zao inona ny tsy ampy? Jereo izay tsy ampy ao aminao. Mila mangina. Mila mijery zavatra tsara. Zay ilay izy dia zay no vain'Andriamanitra. Teto amin'ilay fampakaram-bady zao inona ny tsy ampy? Divay. Fa tsy hoe naritra akory. Divay ny tenen'ilay olona dia divay ny navadika Jesosy. Fa tsy hoe divay ny tenen'ilay olona nefa naritra ny namen'i Jesosy. Zay teneko anao hoe mila mifatakarana tsara. Jesosy Jesosy tena ary raha misy ny olona ny zavatra tena matezitra ny olona dia tenenina amin'io zavatra tsy ampy any amin'io. Ary ianao tia miavona. Dia mody za lazainy fa miavona nefa tezitra ianao. Rehefa ny olona iray izay ny tenenina amin'ny zavatra anankiray ka tezitra tena misy eo izay. Izay izao repera tokony fantatrao fotsiny izay. Tena misy zany indray teneniny vadiko ianao tia tena ianao dia ianao ny sitraponao foana tezitra be mihitsy. Dia rehefa mitokana mivavaka dia asehon'Andriamanitra anao ilay izy io ilay lazai ny zanakao, io ilay lazai ny vadinao. Azonareo ilay izy fa so ianao mihevitra hoe za nge manompo an'Andriamanitra maninona tsy nasorony mihitsy tamin'ilay izy dia efa miteny fa rehefa divay ny nangatana dia divay. Fa tsy hoe naritra akory mivadika enaritra ilay divay, ilay rano mivadika enaritra nefa tsisy niteny enaritra teo. Ka zao mba fetsifetsy ara-panahy.
Jesosy ovay mihitsy ty fomba fijery efa afy ty. Ovay mihitsy Jesosy tsy manana fitiavana ty tena loatra. Zay zavatra mipetraka dia ny tenako ihany ny fantako. Jesosy apio mba ataovy tia mizara, asa tia mandray foana fa mba tia mizara koa. Jesosy mba ataovy tia mandefitra. Jesosy ataovy tena manam-pitiavanao Jesosy mba ampianaro mba handefitra ny amin'ny hafa tahaka ny andeferan'ny hafa amiko. Ampianaro Jesosy mba hay amela heloka. Ampianaro tsy hanao fahadisoana foana. Za Jesosy tena manao fahadisoana foana, tena zay foana ny anahy. Zany rehetrarehetra zany mila resahana amin'ny Jesosy zany, tahaka n'ilay hoe tsy ampy divay izy. Fa indraindray ny tena mahamaika antsika dia tsy ampy vola izy. Dia iny nefany indraindray fantatr'Andriamanitra hoe raha vao mahazo an'iny ianao, dia tena very amin'ny Jesosy aza rinao. Hitanareo ilay izy tsika zany mila mahatakatra miaraka amin'ny Jesosy. Raha ho tahian'Andriamanitra ary sasainao androany, atao tena omena antsika ny pouvoir rehetrarehetra. Ho tafajanona eto ihany ve tsika raha-pitso maraina amin'ny herinandro? Ho tonga maraina ihany ve tsika? Fa misy ange ohatrany Jesosy mba taio iny fa nahazo mazda miantso amin'izay pasitera. Aiza ho aiza ka ianareo zao? Vakansa pasitera mbola mitety amin'ny Madagasikara. Ka aza vela efa tsaovana omen'Andriamanitra anao ny anarianao azy fa zay nge ilay izy asa tiavina mihoatra noho ny zavatra hita maso Andriamanitra. Fa tsy hoe iny ny anarianao an'Andriamanitra rehefa avy eo. Teneno izy mila milaza tsika an'izay tsy ampy ao anatintsika. Tsy ampy Jesosy tsy ampy an'izao. Tsy maninona mihitsy tsy ampy kely Tsy ampy Jesosy tena tsy ampy fomba fijery ny hafa. Mba hovao fomba fijerinao mpiara-manompo aminao mahafinaritra ange izay Amen. Fa aza dele vao mijery ndery zareo amin'ny hazo maninona ra zareo zareo nge tsy maninona Amen. Fa masotsika mila hovatsika. Ny fisainantsika vao mijery vadinao ianao dia ohatrany tsy haiko hoe mahita iny nefa rehefa ilozany marary. Hovay ny fomba fijery ataovy tena tiavy ny vadinao. Ataovy izay mety azo atao rehetrarehetra aloha fa rehefa any ange tsisy an'izay intsony. Amen. Fahatelo mihaino sy mankatoa efa nizaraintsika teo foana. Jaonina toko 2:15 toy ny ten'Andriamanitra fa hoy ny reny ny tamin'ny mpanompo ataovy izay saina ataonareo. Mila mankatoa tsika izay lazain'i Jesosy fa tsy hoe miteny foana akory fa mianatra mihaino koa. Na izay tsy takatry ny saina na takatry ny saina rehefa hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra dia ndao hiazakazaka andeha ho any. Ianao ve dia hiteny hoe tena hafaliana nanao fety mihitsy Jesosy vao hoe amin'ny andro fahatelo dia omboana amin'ny hazo fijaliana izy dia ho kapohana dia ho ratraratraina dia atao fifaliana ve zany? Jereo tsara fa mivavaka izy ray ozy sory ty kapoaka ty. Mbô tsy zakany koa ilay izy fa tsy hoe akory hoe aiza koa dia tena inona fa zao noho ny fankatoavany satria fantany fa any amin'izay tenenin'Andriamanitra mety aminy dia jereo fa nandeha izy sa tsy nandeha. Nandeha izy dia rehefa nandeha izy dia zasainao voavonjy androany. Ao ambadiky fijoroanao ne misy olona voavonjy. Fa sao dia ianao mihevitra hoe ianao mandeha amin'ny programan'Andriamanitra dia izay fotsiny. Fa misy zavatra be dia be ao ambadiky ny fanekenao amin'ny programan'Andriamanitra. Teto Jesosy Kristy rehefa nitenenina izy hoe zao ny lalanao mandalo amin'ny hazo fijalianao ho kapohana ianao ho entina ery ianao mandalo zao atao an'izao tena hoe tsika manaraka filma dia mahafantatra hoe iny Jesosy. Fa raha ny filaza amin'ny Baiboly dia tsisy ahafantarana azy intsony. Amen. Izay zavatra izay nefany tsy soa hoe an'i Jesosy nanao an'izay. Hoe tena aingany mba ho kapohana amin'ny hazo fijaliana. Tsy izay. Fa mivavaka izy teo hoe raha io izy esory ty kapoaka ty. Oka tsy ny sitrapokony atao fa ny ianao. Jereo tsara hoe eo amin'ny fiainana tsy izay tianao foana ny atao akory. Fa ao ambadiky ny fankatoavana no mitondra anao any amin'ny voninahitra. Amen. Mafy tamin'i Jesosy ny hiatrika an'izany. Hiala indrindrindrindra hoe hiala eo amin'ny rainy izany fa hibaby ny fahotantsika. Olona tsy zatra nanota nefa mibaby ny fahotanao. Mafy tamin'i Jesosy izany. Be da be ny zavatra tsy zakan'i Jesosy tao anatin'ilay izy fa zao tsy maintsy nanaiky izy satria izay ny voatendrin'Andriamanitra ho azy. Nenao nefa mbola tsy fehikibo anankiray akory. Ka
teny amintsika hoe andao an-tany an Jesosy hoe Jesosy mandeha goana ve za zany sa aizy ty lalana tena tianao andehanako. Aza velanao zay tiako Jesosy fa ampianarao mba anao zay tianao. Zany ny atao hoe fankatoavana. Tsy manaitaina ao amin'ny zavatra atao tsy mety fa mitady hoe Jesosy inona ny tokony ataoko. Aiza ny lalana tianao hitondrana anahy. Misy olona nge ohatrany. Raha ianao Jesosy no mitondra dia mandeha. Satria zara raha lasa. Misy olona tena ohatr'izany mihitsiny. Zao misy promotion be ty omenanao dia tena mivavaka mihitsy raha avy amin'Andriamanitra dia hoako ho tanteraka fa za tena hitsivalana mihitsy raha tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy ho tanteraka mandrakizay. Manojina. Iza ny andeha hiaraka andeha tsy hisy an'Andriamanitra zany. Inona ny nampahomby Andry Mosesy tamin'ny vanim-potoanany. Raha tsy andeha ianao dia izay tsy andeha hozy izy. Fa ianao vao resahana hoe ho any Afrika dia Afrika kosa. Teny aminao aninona rery any ianao. Atraiza ny fankatoavana zany. Atreto amin'ny azo atao aloha dia manaiky fa vao misy zavatra tsisy anontaniana amin'ny paster zany kosa zany e. Tsy ilaina vavaka zany fa efa lalan'Andriamanitra misokatra. Lanitra tsy hitako ny sokatra fotsiny fa efa izy io. Ninona ataonao na mihinan-kanina raha ianao vavaka. Na hoaiza ianao ndana mba mianatra mihera amin'Andriamanitra aloha. Zany ny atao hoe fankatoavana. Raha tianao Jesosy te handeha. Fa tsy hoe io ny tiako dia tsy maintsy io. Vao miaraka amin'ny vehivavy anankiray ka nisaraka tamin'iny hamono tena maninona ny ariko any amin'ny elo. Adin'ny olona nge zany e. Vao fitake zakako tsony miaina fa naninona hoy. Sarako arinona mitaka dia niteteham-boalohany mba tsy soa ihany fa tsy lasa lavitra. Teny aminao fa rehefa tsy ampivavaka ianao dia manaonao foana. Fa ninona zavatra iarahana amin'Andriamanitra tsy izy mavesatra zany. Ankehitriny amin'izao mbola tsy manambady ihany be mpivavah tsara aloha. Ndana mianatra tsara fa sao dia rehefa tonga ao izay vao hazakazaka hoe inona moa izao. Teny izao dia efa ianarana tsara zany hoe vehivavy tia manaiky zany. Lehilahy tia mivadiny zany. Izao eny Jesosy izay zany. Amen. Mila miaino sy mankatoa tsika. Mila mankatoa izay lazain'i Jesosy fa tsy hoe tsika foana no miteny. Mianatra miaino. Manenena mafy raha ohatra ka nisy anatra ny tenenanao dia tsy nankatoavinao. Dia mifona amin'Andriamanitra hoe misy olona nge ny teny anahy ohatr'izao nefa tsy nataoko ilay izy. Jesosy tena mifona aminao indrindra fa ny teninao izao mihitsy nefa miteny nefa mbola tsy ataoko ihany ilay izy. Tadio tsara fa ny zavatra sain'i Jesosy ataonao dia mihoatra noho ny fisainanao foana. Tsy ao anatin'ny fisainanao zao dia zavatra hafa mihitsiny. Hoe za zao ny tiako dia izao dia maketsy dia makeroa. Dia nefa n'Andriamanitra mitenanao hoe mipetraha fotsiny eo. Izany hoe ahoana ihany ary. Sa nge tsy tafavoaka raha tsy any Egypta e. Any zao ny eritreretiko tafavoaka. Dia izy Andriamanitra hoe etsa fianaratsoka. Dia tezitra ianao hoe kilalana nge ratsy be. Dia Jesosy ary fianaratsoa aloha ka. Izay vao hiany Egypta. Ohatra. Dia ohatr'izay ilay izy. Fa ny fankatoavanao no mitondra anao any amin'ny toerana tianao hatongavana. Jesosy tafaverina soamantsara tany amin'ny plasiny ihany izy. Nisandritra tamin'ny voninahitra. Tsy izy mpankatoa tavela ao amin'ny fasana zany. Ao amin'ny fasana ao izy fahafatesana any fahafatesana any fahotana. Fahafatesana tambony ota. Ka ny olona mijanona any dia izay ny atao hoe rehefa ho avy Jesosy dia hitsangana daholo ny fa tsisy olona zanak'Andriamanitra tavela an'izany. Ka raha samy andeha hoaiza ihany aza mitondra ota zany mihitsiny mba hisy hananganana ianao rapitso. Amen. Jesosy dia tsy navelan'Andriamanitra nijanona tao ela. Fa ozy izy tia zanako tsisy ota sady tsisy inona fankatoavana feno miakatra ela. Izay ilay izy. Ianao te hitondra ny tenanao aiza fa Andriamanitra tsy manaiky. Fa tsy maintsy miala eo anao satria tsy toerana tsy ho anao io. Ka ianao na tsy totototo akaiza na tsy totototo akary, rehefa mitotototo ao fankatoavana an'Andriamanitra ianao, Andriamanitra no mikarakara anao. Amen. Donc etiny io ny fiainanao e. Iza miteny hoe za mihitsy teo velona dia izay mahavelona eto izao. Fa Andriamanitra miazona ny ainao dia velona eo ianao. Amen. Fahaefatra farany fenoy tsara. Fenoy tsara
fenoy tsara amin'ny fankatoavanao, fenoy tsara amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra, fenoy tenin'Andriamanitra ianao. Amin'ny jaona toko faharoa, ny 7 dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe, dia hoy Jesosy taminy feno rano ny siny, dia mifenoy ny hatramin'ny olona. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia miaraka amin'ny Jesosy. Aza atao tapatapan'izany. Ny fanao rehetra dia ajanona daholo rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Fa tsy hoe rehefa sabotsy ihany aho miaraka amin'ny Jesosy dia rehefa zoma, dia rehefa eo koa pastera dia miaraka amin'ny Jesosy aho. Fa rehefa andeha nipitan-dranomasina izy natany fianarantsoana ohatrany dia tsy miaraka amin'ny Jesosy indray aloha za. Tely amin'ilay aza be. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia miaraka amin'ny Jesosy. Ninninona dia izay. Andriamanitra anie mahita ny fatra ao anatintsika. Be da be ny olona eny am-bavany ny azy be loatra. Za tianao Jesosy nefa voatseo fotsiny ary pastera dia tsy hita izy. Be dia be ny olona mamita tena. Dia mieritreritra izy fa tsy hitan'Andriamanitra dia vao fitaka ny koa Andriamanitra. Dia nefany reraka fotsiny tsika. Reraka ianao. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy izany dia tonga dia momba anao rehetrarehetra ataovy miaraka amin'ny Jesosy daholo. Rehefa manapa-hevitra za Jesosy hiaraka aminao dia miaraka aminao aho izay. Tsy atao hoe mafanana mangatsiaka izay mihitsy moa voalaza amin'ny Baiboly. Aza atao matimaty ozy izy fa maninona? Aloha amin'ny vavan'Andriamanitra. Tsy androany hoe miaraka amin'ny Jesosy rapizo. Rehefa misy fotoam-bavaka nga rapizo. Miaraka amin'ny Jesosy ndraika izany rapizo. Fa vao tsisy fotoam-bavaka dia iny fa tsy miaraka amin'ny Jesosy indray. Andriamanitra mahita anao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe na volondohanao aza vao isa ozy izy. Dia teninao hoe isy tsika no hamitaka an'Andriamanitra, ndao samy mofetsy ihany. Hatramin'ny nahafantarako an'izay dia tena asehoko an'i Jesosy mihitsy ny atao anaty lany. Jesosy tianao, ampio fotsiny aho. Amen. Fa tsy hoe androany moa, halleluja, amen. Iza novitahako eto, za ihany inge. Aza painganiny adozy izy paster izay hoe barovitra manina moa izy kiraro tsara taray be amin'ny batsy misasa. Tsy miankina amin'ny fahatsarany kiraronao mba anatinao fa rehefa midonaka amin'ny fofona tsy azonao fenina iny. Be dia be ny olona manao an'izany. Mieritreritra hoe, Jesosy, za tena tianao. Nefa rehefa hitany atao rehefa aveo, ay ve tiany Jesosy e. Dia izao tiako mahatongana amin'ny tantaran'izany aza vela ho diso ianao. Aza lany fotoana fa Andriamanitra tsy azontsika fitahana. Fa Andriamanitra dia tena mahita izy ny zavatra rehetrarehetra. Ndao tsika hivavaka hitsangana. Ndao tsika hiteny amin'ny Jesosy androany hoe Jesosy tena vonina ny handeha amin'izany programanao izany. Ninona teny rehetrarehetra voarainao teo dia tena ataovy tena tsapanao mihitsy hoe Andriamanitra no miteny aminao. Ataovy tena ninona zavatra zaraina teo tena iaino ilay izy angatao Andriamanitra mba hanome an'izany fankatoavana izany ao anatinao mba hankatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Ray masina tsara indrindra izany an-danitra misaotranao izay amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra Jesosy satria tena fantatra tokoa fa tena tianay ianao. Misaotra ny amin'ny teny izay nizarainao androany oka hivadika fiainana, hivadika fankatoavana ary iainanay izany mandritry ny androm-piainanay. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny rehetra oka tena tsisy hamafana izany aty anatinay fa ianao Jesosy hitahiry an'izany ao anatinay. Mankasitraka anao indrindra Jesosy eo. Terainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Hitehaka tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Mazoto toerana vetivety ary minao fa nandray tsika androany nandray ny teny fanairana. Amen. Tompo moa zany dia manaitra foana. Manaitra foana izy satria tiany ny fijoroantsika eo amin'le mety, eo amin'le mendrika. Androany dia nampatsivin'Andriamanitra tsika ankatoa azy. Mankatoa. Avy eo mankatoa zavatra tsy voatery ho takatra ny sainao. Satria raha niteny zao Jesosy hoe tia misy vola dia ndana mividy divay. Dia
azo ekena be zany fankatoavana zany. Fa le zavatra sain Jesosy atao tena tsy izay mihitsy. Ary zay mahatonga antsika mila miaino tsara dia mila mahatoky tsara an'Andriamanitra. Dia le point faefatra farany teo fenoy le izy. Rehefa mankatoa zany dia tena mankatoava tanteraka. Mankatoava feno. Iny tsy fampitsarana hoe ianona tsy dia mankatoa loatra fa ianao no mahafantatra anao. Hoe tamin'ny ianao nankatoa ve tena 100% nanaovanao an'ilay zavatra nasain'Andriamanitra atao. Dia misy dikany zany matoa apatsihivin'Andriamanitra sy terin'Andriamanitra sika amin'izao maraim-baovao zao. Rehefa anao ihany dia ataovy tsara sy ataovy feno. Amen. Momba tokantrano dia verina foana sy sitrapon'Andriamanitra eny. Raha lehilahy tiava ny vadinareo, raha vehivavy maneke ny vadinareo, raha lehilahy ary aza moza sosotra aminy, ry zanaka mankatoava, ry raim-pianakaviana tandremo izy ndrao mamoy fozy izy ny zanakao. Zany mbola sitrapon'Andriamanitra daholo. Halleluja. Ry mpamonjy sekoly mamonjey fony zany koa mbola anaty baiboly misy indrindrindrindra tadio ny andro faefatra ny larobia. Jereo tsara misy an'izany anaty atao feno. Ina dika le atao feno. Raha misy sekoly 3 andro dia vonjeo izy 3. Fankatoavana ane zany. Aza mijerijery anay anao fa le teny teo zany averiko zany ane. Izy ane reto tena rehefa tsikafona anay io dia tena mitsikafona anay io tena mitsikafona io. Dia ambadik'izay aza manontany tena hoe ahoana sinina fa Andriamanitra ny mamadika ny rano ho tonga ranom-boaloboka. Rano matsatsotsatso mahasalama lasa ranom-boaloboka mamimamy mitondra hery sy tanjaka. Alleluja. Ka mety ho matsatso ohatry ny rano ny tokantranonao fa raha vao mankatoa ianao lasa ranom-boaloboka mamimamy io. Alleluja. Fa mila mankatoa aloha. Ndao antsika hitsangana dia nofaofatany hisaotra an'Andriamanitra. Hisaotra Andriamanitra fa Andriamanitra tena miteny foana ary mbola miteny aminao. Tsy nangina indray izy andro amin'ny maraina, naniraka mpanompo izy ary nametraka teniteny ambavany. Misaora azy ny amin'ny fiainana tokantranonao. Misaora azy fa mbola misy tombonandro ahafahanao miverina mankatoa. Mankasitrahana Andriamanitra fa mamangy ane izy. Ao anatin'izay famanginy izay tsy tokony ho diso ny famanginy zasy ianao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy manomana ny tsara ianao mandritry ny fotoana ny fanatrehanao ary mizary izany amin'ny alalan'ny teny. Misaotra fa andro maraina nampatsihivinao ny toerana tokony hisy anay. Miaino anao dia mankatoa anao. Mankatoa na tsy takatry ny saina ary mankatoa tena hoe fenona tsara mihitsiny. Zany mihitsy ianao miandry anay anao ny zavatra amina fandresen-dahatra feno. Tsy mety aminao ny latsaky ny 100%. Dia misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa androany manaitra anay vaovao ianao. Ary misaotra fa sady manintsy ianao no mampahery no manangana mankasitraka tompony amin'ny zavatra efa ataonao. Hatramin'ny fotoam-panomboana izao fivoriana izao dia efa namanginy ny ambaratonga rehetra mahakasika amin'ny fiainanay ianao. Mety tsy ho takatry ny sainay zany fa efa manovy ianao. Dia misaotra tompo, misaotra ny amin'ny fivoriana maraina, misaotra ny amin'ny sekoly tokantrano. Misaotra fa tonga eto izay dia afaka nianatra, tena mampianatra ianao. Dia tsarovina ny tsiraray avy izay tonga eto tompo, na ny raim-pianakaviana, na ny renim-pianakaviana, na ny zanaka, ny ray aman-dreny, ny mpitovo, ireo izay iroso amin'ny tokantrano, ireo izay avy niroso amin'ny tokantrano, ireo izay manana tokantrano, ireo izay efa ela tao amin'ny tokantrano, ireo izay very ny tokantranony, ireo izay potika ny tokantrano andro amaraina. Mino izay fa ho marina aminay ny teny fa rehefa mankatoa izay ka fenonay ny fankatoavana, tsy anjaranay ny miasa saina ny ivadian'izay rano matsatso ho tonga ranom-boaloboka mamy, nefa le mamy no ilainay fa ao amin'ilay fankatoavana no iandrasanao anay. Saotra ray amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Mangataka hatrany izay fa nampifanahinao, tena hampatsiaro anay tokoa hoe sao nisy anatra ka nao amaivaninay, fa mba ho fotoana mamety izao atserovany ireny ahafahana miverina mankatoa izay efa niteneninao, mankatoa izay mbola teneninao, ary mankatoa izay mbola ho ambaranao sy apetraka hoe ny ambavan'ny mpanomponao amin'ny anara-maherin' Jesosy. Tsarovy ny tokantrano tsirairay izay tonga eto tompo, ho tokantrano tafajoro, tafatsangana, aokisy fanantenana velona ho ampony rehetra tompo, amin'izay témoignage efa nomenao fa na tova efa potika, tova tsy misy antenaina intsony, mbola averinao amin'ny laoniny sy amronanao vaovao, afaka ny anantena izay rehetra tonga manatrika eto Jesosy. Fa na dia ao anatin'ny fahaverezan-kevitra azy
dia afaka omenao indray ny fahendrena sy ny hevitra vaovao. Mety tokantrano efa mba vahoana ny fampitehana fa ianao ilay mpanangana sy mpanamboatra afaka ampiditra programa vaovao anatina fiaingana vaovao anatina zava-baovao. Mino izay Jesosy androa maraina misy fanasitrana tokantrano mitrangy eto, misy fananganana, misy fanamboarana, dia mankasitraka sy misaotra anao zay ny amin'ny zavatra rehetra homaninao sy ataonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raisy nitsodrano izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano ho enao ilay mpanompo tsara, mora miaino ary mora mankatoa. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy enao ilay zanaka tsy miasa saina sy miady hevitra amin'izay asain'Andriamanitra atao. Tsofina rano enao ilay akaiky an'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra, ka rehefa milatsaka ny direktiva sy ny instruction dia enao ilay mavitrika ankatoa izany. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy, rehetra rano mahatsatsotsatso eo fiainanao androany maraina no amadian'Andriamanitra izany ho tonga ranom-boaloboka mamy hitondra fifaliana eo amin'ny tokantranonao satria izy safidy ianao ny ankatoa an'Andriamanitra. Mandehana fambadiko io zavatra mitrango io ampahomby ianao Andriamanitra, ampandresy ianao Andriamanitra, amoakanao amin'ny voninahitra ny Tompo hitsimbaty ao tonga vavolombelona ary ho ataon'Andriamanitra fahagagana io zavatra tsy takatry ny sainao io. Fa miasa eto Andriamanitra ary miasa eo amin'ny fiainanao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy ny efa raiky izy teo. Tsofo rano ny akaikinao tainy Tompo tokantranonao hoe tokantrano tsara hoe feno voninahitra, feno filaminana, feno sitrapon'Andriamanitra, feno fankatoavana, dia anangan'Andriamanitra hoe tsy ho ravo zany nareo hoe, tsy ho potika zany nareo hoe, amin'ny anaran'i Jesosy. Zareo no fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary no fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.